Ao amin'ny district an'Ankazobe ao no misy any Maridaza izay tanàna kely anankiray ao anatin'ny commune ambanivohitry Talatanangavo. Tsy dia lavitra izy io raha avy eo Ankazobe a. Ankazobe moa fantatsika rehetra fa amin'ny lalam-pirenena faha-efatra iny atao anatin'ny faritra Analamanga. Andalovana izy io raha ohatra ka ho any Mahajanga isika. Misy mampiavaka ny ity tanàna an'Ankazobe ity ihany nefa rehefa tena ao Ankazobe tsika satria hafa ny lalana mandroso makany Mahajanga, hafa ny lalana miverina rehefa avy any Mahajanga. Tsy dia lavitra hoe ihany misy any Maridaza satria eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra eo angambany, fa noho ny lalana tsy dia tsara be dia manahoana loatra dia eo amin'ny adiny iray amin'ny moto eo no nandehananay teo. Tsy dia tsara be hoy aho satria tsy kotiny lalana ratsy mihitsy ity lalana mampitohy an'ny Ankazobe sy Maridaza ity. Raha ohatra ka mijery tsara tsika amin'izao sary izao dia mahita fa misy ampahany aza efa somary mba vitavita kely amina vatovato madinika. Ao aloha ao moa dia misy vita amina pavé ihany koa, izay rehefa nanontaniana ny mpitondra ny tena tamin'ny moto dia hoe zany vadina mera taloha zany, izay vazaha ny vadiny. Izany hoe misy mera nanambady vazaha zany, mera vehivavy nanambady vazaha lehilahy. Izay no nanamboatra an'ireo pavé ireo izay hita fa tena manampy dia manampy tokoa amin'ny fotoam-pahavaratra indrindrandrindra satria na dia azo lazaina fa tsara azy ity lalana ity somary sahirakirana ihany ny fiara rehetrarehetra mandalo eto. Voamaly nomaly moa zany nisy fiara tsy mataho-dalana niraikitra tao amin'ny fotaka tao alohaloha tao mba ilazana amintsika fa tsy dia hoe tsara be dia manahoana, fa le izy koa aloha tsy azo lazaina hoe ratsy be dia manahoana ihany koa fa somary mitandritandrina daholo ihany ny fiara mandalo rehetrarehetra. Tsy ela dia tonga ao amin'ny tanàna ny Talatanangavo izay azo lazaina fa tanàna somary lehibebe ihany na dia commune ambanivohitra aza. Ny hoe Angavo moa raha ny fahalalako azy dia tendrombohitra ny atao hoe Angavo. Ohatrany hoe avy amin'ny teny malagasy hoe miainga avo angambana izy zany. Tsy haiko fa betsaka ny toerana aty afovoantany misy tendrombohitra ohatran'itony antsoina hoe Angavo. Ka andro talata ny tsena eto dia izay mahatonga azy antsoina hoe Talatanangavo. Somary manana trano ngezangeza ihany ity Talatanangavo ity ary betsaka ny olona izay mifanerasera ao Ankazobe ao ary betsaka ihany koa ny mponina ao Ankazobe no avy aty ny fiaviana. Mahafinaritra ny tanàna satria alokalofan'ity tendrombohitra avy eto Andrevatanana ity dia manome endrika hafa mihitsy. Ka raha ohatra ka misy pakasary izay anisan'izany ny tena izay te hijanona mafy mihitsy hoe nandao rangahy alaina amin'ny endriny samy hafa mihitsy miandry masoandro moa zany mazava ho azy rehefa tena maka sary izay ny tena dia hita hoe mivoaka tsara photogénique izay ny filaza azy amin'ny resaka sary. Manomboka eto kosa ndray nefa manomboka eto amin'ity Talatanangavo ity no misy lalana somary ratsiratsy eo amin'ny 3 na 5 kilometatra eo mandrapatonga any Maridaza. Tsy dia lavitra loatra kanefa tsy mampiraikitra fiara ihany koa satria raha izay ho tazantsika izao ny sarety dia mitsofoka aty ambany aty fa tsy manaraka an'ilay tetezana kely izay zara fahatetezana moa zany fa teo no nandehananay raha moto tsy ina dia afaka eo ihany fa ny fiara somary sahirakirana raha andeha amin'ity tetezana kely ity ohatran'izao tazantsika izao ny moto mandalo eo. Dia mitoy ihany ny dia ary somary gaga ihany amin'ilay atsara an'ilay lalana na izany na tsy izany aza fa dia miteny moa ay ve izay ny antony. Ny teny ilay mpitondra moto nitondra ny tenako fa dia hoe ity lalana ity ange no lalam-pirenena faha-efatra fa hiny izany hoe taty nandalo ny fiarakodia rehetra mandeha makany avy ety Antananarivo makany Mahajanga. Ka tsy nahagaga raha ohatra ka somary azoazo ioranana ohatr'izao ihany ny lalana mampitohy an'Ankazobe amin'ny Maridaza. Tsara ny lalana hoe misy ampahany tsara satria rehefa tapitra io lalana somary azo lazaina hoe point noir afaka ny Talatanangavo io dia somary misosasosa ihany ny lalana rehefa avy eo. Ny zavatra hafa tiana homariana ihany koa dia amin'ny resaka famokarana satria izay no mba azo lazaina hoe fanomezam-baovao nomen'ny olona fa noho ny vidim-bary izay milatsaka dia milatsaka mihitsy amin'izao fotoana izao tsy any Ankazobe ihany fa saky manerana Madagasikara angamba
de lasa mirona any amin'ny volo sonjo ny olona efa mpamboly sonjo hatramin'izay ty toerany ity fa ataony sonjo ndray ony zao no azo riranana ka de ahina ny hoe andeha ho avadiky ny olona mbola tsy hoatoato aloha ho lasa tany sonjo ny tanimbary amin'ity faritra izay misy any Mahardaza ity. Tsy ela de tonga ao Mahardaza satria mo araky ny voalazako ao anatin'ny fampidirana de sampakazon'ny tanora no nivonjena taty. Na de tsy renivohitry ny commune aza moa i Mahardaza fa fatatsika tsara fa any Talatanangavo no renivohitry ny commune de anisan'ireo fokontany mba lehibebe ihany ity Mahardaza ity satria misafidina manokana safidiny zareo manokana moa zany ho eto amin'ity fokontany ity nanaovana ny fihaonam-ben'ny tanora de ireo tanora ireo no nanaovana dinidinika conférence sady nolaroina fampisehoana atsikana nandritra ny fihaonana. Misy le Christ rédempteur zany ny ao attention ohatrohatr'izay ny fahatongavana eto Mahardaza. Oeto kely hitsidika tao am-piangonana aloha nareo fa mahafinaritra ny fiangonana ato. Anisan'ny manana fiangonana mahafinaritra zareo ny olona ao anatiny keo mahafinaritra de zay fa amin'ny fotoana manaraka tsika makany amin'ny toerana manaraka indray. Saotra betsaka anareo rehetra